raisinao fifaliana indray ry havana malala miaonao aminareo amin'ity androany ity. Le Andriamanitra fitiavana izay mampifandray antsika no isaorana voalohany indrindra ary miarahaba ny tsiraray avy ihany koa afaka manaraka ity onjam-peo ity amin'ny alalan'izao fandarana izao. Iaraka hivavaka ary isika. Tompo masina tsara indrindra ny an-danitro, misaotra anao zay no ireo fitantanana sy ny fiahina nomenao anay nandritra ny vaninandro lava ary nanomezanao anay tompontsoa ihany koa mba hiaona aminao amin'ity androany ity. Lesona sarobidy no trandrahana, tianay aloavan'ny famondramponao sahady ny sainay sy ny fonay. Sokafo ray malalo mba hitondra fitantanana sy fiahina ho an'ny fiainanay ane ny fotoana rehetra lalovana eto amin'ity toerana ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Zava-dehibe ny lesona ho raisitsika amin'ity androany ity ry havana malala. Dia ny ahatonga antsika ho tena zanak'Andriamanitra, manana ny fomban'Andriamanitra, manana ny toetran'Andriamanitra, manana ny lalam-piainana mifanahaka amin'ny fomban'i Kristy. Io ny taridalana izay tiana asongadina amin'ity androany ity. Ary efa miresaka fiangonana isika satria fifaliana no tian'Andriamanitra hanehoana ny atao hoe fiainana ao anatin'ny fiangonana. Efa impirina tsidika moa no hoe zanakalahy sy zanakavavin'Andriamanitra isika, lehilahy avy any amin'ny fireneny samihafa no ikambana amin'ny fiainana maizy antsika, vehivavy izay no beazina tamin'ny kolotsaina samihafa no akambana ao anatin'ny fiangonana, ankizy izay no tefena hanana ny toetran'Andriamanitra no omena ny mahasarobidi ny fiainana mahazanak'Andriamanitra. Ity androany ity dia iresaka indray isika ny amin'ny hoe fiangonana manahoana mihitsy no aorin'i Kristy antsika manana ny toetra maha olombelona antsika. Satria raha notombanana ilay resaka omaly dia toa ampilazana fa sarotra amintsika mihitsy ny ho tefena ao anatin'irindriny fiangonana satria nanana fomba mampanao izay tsy nomena antsika isika. Fa amin'izao rehefa tafiditra ao anatin'ny fiangonana, inona no atao? Ahoana ny nanamboaran'Andriamanitra an'izany? Teny anankiray izay voambaran'ny Matthieu 9:7 no horesantsika amin'ity androany ity. Matthieu 9:7 ka ny 9:9 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ambonin'ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako. Ary ny vavahady ny fiainany tsy hita, tsy haharesy azy. Raha somary hazavana ity fanambarana ity ry havana malala dia izao. Ambonin'ity vatolampy ity no hanorenana ny fiangonana. Tsy naorina tamin'ny tany malemilemy. Tsy naorina tamin'ny toerana heverina familendenoka sy mora adina. Satria arakaraky ny mampahalemin'ny tany no mampiotsaka ihany koa ny fiainan'ny fiangonana raha izany no ametrahana azy. Fa ny safidy Andriamanitra ny amin'ny nanomezana lanja fa vatolampy lehibe no hanorenana ny fiangonana. Fomba fanao fahizay ho an'ireo manana ny maizy azy, manana ny vola entina hiatrehana an'izany ry havana malala, dia ny ahafahana manorina fanorenana eny amin'ny toerana mafimafy indrindra. Satria tamin'ny fotoanandro taloha be dia be ny horohoron-tany, be dia be ihany koa ny tondra-drano, be dia be ihany koa ny rivo-doza. Raha tsy afaka hisedran'izany ny trano anankiray dia matimomoka fotsiny ny ezaka natao sy ny fiafiana tamin'ny fotoanandro rehetra. Moa koa ny aina efa somary antitra ihany, tsy afaka manao ninonina amin'ny fotoana izay tokony hijoroany ny trano ara-dalàna. Ary ny fikendrena aza tamin'izany dia izao,
mba ho lovanjafy ene ny fanorenana natao. Koa noho izany mitsangana ny manam-bola dia manao ny rafitrano eo amboniny vatolampy lehibe anankiray. Angamba androany raha angady fototra isika dia vao atsasa-metatra fotsiny no vita eo amin'ny fototra izay atao an'ity trano ity. Ary rehefa mandalo ny mpandalo dia misy ny hevitra tsy mitovy ny amin'ny eritreretana fa manao adalàna io rangahy io, satria asa tokony ho vitandray andro monja ny fangadiana fototra maninona raha amin'ny tany malemilemy no ananganana an'izany, satria ny trano ange trano ihany. Dia ny sasany iray hoe tena mety ny azy satria tiana haritra mba ho lovanjafy na efa tsy eo tsy ny ary izy mivady dia mbola omena azy ny trano, mbola ho azo ny onena ny trano, satria ny rivodoza sy ny tafiotra, ny orana mivatravatra, ny tondra-drano dia ampy amely sy ampirodana ny trano. Ny toetra mantsy samihafa ry havana malala dia naorina ao anatin'ny vato ary ty trano natao ary tafatsangana amin'ny fahafenony zany hatsaran'izay trano, fa ny somary tsy ampy vola ary angamba mety miakamona ihany koa dia amin'ny toerana malemilemy. Ny sasany aza moa heverina fa eny amin'ny tany fasika no anorenan'ny tranony. Ny fasika moa dia tsy misy fikambanana mihitsy amin'ny fasika samy fasika fa mora mibolisatra. Dia naorina ny trano, ndray andro ihany dia vita ny trano ngeza be ho andro izany namorona ny fanorenana malemilemy kokoa. Fa ny an'izay ny kaly azo fatratra amantaonany vao vita ny trano. Io no asongadin'i Jesosy amin'ity andalan-teny ity ry havana malala. Dia ny ilazany amintsika ankehitriny fa raha anorina ny fiangonana i Jesosy Kristy dia tsy zavatra moramora no nanorenany ny fiangonana, fa teo ambony vatolampy zay ampy ilazany eo amason'izao tontolo izao. Fa mafy tsy mihetsika ity vatolampy ity, ary Jesosy Kristy no tia nyresahana amin'ity vatolampy ity. Diso ny fanambaran'ny mpandinika ny Baiboly sasany manao hoe eo ambony vatolampy dia i Petera no tenenina ity vatolampy lehibe ity. Tsia! Ny dikany hoe Petera na hoe Pierre dia vato marefo, vato kely anankiray, vato zay azo atsipy, vato zay azo itorahana vorona, izany no Pierre, izany no atao hoe Petera. Fa ity tenenin' Jesosy ity dia izy tenany mihitsy ry havana malala. Ny fiangonana dia miorina amin'i Jesosy Kristy, fa tsy miorina tamin'ny fototra izay mety orava ihany tsy ho ela. Ary zay no mahasarobidy an'ity hoe fifaliana ao amin'ny fiangonana, satria Jesosy Kristy mihitsy ny fototry ny fanorenana. Io no azahoantsika antoka fa na aiza na aiza misy antsika dia manana antoka isika fa Jesosy Kristy no avin'izany. Ary mipiripiry ihany koa moa isika mahita na ny zanaka na ny tanora rehefa mametraka ny fitokisany ao anatin'ny fiangonana dia hita fa mirindra sy milamina araka ny tokony izy ny toe-javatra rehetra. I Jesosy ny vatolampy ry havana malala ary vato fehizoro ny fiangonana. Inona ary ny vondrona mandrafitra ny fototra? Inona no nanorenana ny fototra? Ary eo no mahasamihafa ny fomba fijery. Ao amin'ny Efesiana 2:20 dia misy afatra anankiray izay tiany Paoly ho antitra anteriny. Fa izao ny fanambarany, natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy ny fehizoro indrindra. Mahafinaritra anahy ity teny ity. Ilay hoe natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly, izany hoe i Pierre na i Petera izany dia apôstôly izy,
izy no vato zay nentina narafitra tao anatin'ilay lavaky ny fototra izay Jesosy Kristy. Io ny fototry ny fanorenana. De ny apôstôly, somary iverenako kely mba samy azo antsika azy, lay vato lampy lehibe no tany no lavahana mba ijoroan'ny fiangonan'Andriamanitra, de Jesosy Kristy zany vato lampy izany. Fa lay mpianatra sy ny apôstôly kosa, i Piera sy ny namany na i Petera sy ny namany, de lay vato narafitra ao anatin'ilay fototra mba hijoroan'ilay trano miezinezina ahitana ny mahazanak'Andriamanitra. Ary izao sy anao ihany koa no isan'ny fanorenana amin'ny vaninandro ankehitriny izay hitan'izao tontolo izao fa io ny fanorenana ny fiangonan'Andriamanitra. Anisan'ny mahasambatra izany satria izaho dia manana anjara sy hery lehibe amin'ny fanatonana an'Andriamanitra amin'ny fahafenony. Ka dia azo antoka fa na efa tsy eo intsony azy ny apôstôly lay mpianatra kolokoloin'i Jesosy tamin'ny vaninandro, dia isika indray no manoana izany rafitra izany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fa 7:7 dia misy fanambarana anankiray zay ahafahana mametrapetraka tsara fa lay drafitra zay nataon'Andriamanitra eo amin'ny fananganana ny fiainan'ny fiangonana, zay mahatonga fifaliana ho any ity fiangonana misy antsika ity. Niza fiangonan'Andriamanitra zay mitonona fa zanak'Andriamanitra izy, dia manana an'izao fomba fijery zao Andriamanitra. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny 7:7 dia izao no vakiny, ny andiny 7:7, ary ny olombonjena dia nanampiny ny tompo isan'andro isan'ireo. Ny olombonjena misy rafitra be dia be tao, ka dia mitombo ny olombonjena, miditra ny olombonjena izay te hanaraka ny rafim-panorenana zay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia tafiditra tao anatin'izany. Ary raha ho avy Jesosy Kristy dia mitovy fomba mampanao isika malagasy amin'ireo vahiny any ivelany, satria narafitra tao amin'ny rafim-panorenan'ny apôstôly, narafitra teo amin'ny rafim-panorenana izay Jesosy Kristy no vato ny orenana. Ka na misy aza ny tafiotra dia azo antoka fa mandresy isika, na misy aza ny oram-baratra amin'ny vatravatra zay ahitana fa irodana izany fiangonana izany, tsy hisy intsony izany fiangonana izany, dia mbola hita sotra mandrakariva fa izany ny zanak'Andriamanitra. Angamba mety ny trano angamba no irodana, fa ny fiainam-panahy ny tsiraray avy kosa dia maharitra mandra-pitsenanan'i Jesosy Kristy amboninahitra. Rehefa nanorona ny fiangonana ary Jesosy ry havana malala, dia nampanantena izy fa tsy aresy azy ny vavahady ny fiainany tsy hita, ny fasana ioresahana eo, satria manana tombam-bidy zay tsy azo tombanana ny fahatsaran'ny fiainan'ny fiangonana. Na dia maty aza ny tsiraray avy na ny apôstôly na ireo taranaka rehetra zay nanaraka ny fomban'Andriamanitra, dia tsy resy ny fiainany tsy hita. Ary zay no mahasamihafa ny zanak'Andriamanitra sy ny tsy zanak'Andriamanitra. Manana safidy ny hiaraka amin'Andriamanitra rahatra zay, somary hoateny nomeny ny mpanakanto ndray andro. Dia izao ny vy na ny vato dia mety ho lo ihany rehefa ela ny ela ao anatin'ny tany, fa ny finoana kosa dia tsy hainy ny fahalovana orombahana. Ny fanantenana dia tsy hainy ny fahalovana oresena, ary ny fiainam-pahamasinana dia tsy voaloton'izao tontolo izao. Tian'Andriamanitra omena an'izany isika. Ianao zay miaino an'ity fanambarana eto ity, dia tian'Andriamanitra homena amin'ny fahafenony. Fa rehefa zanak'Andriamanitra isika, dia zanany hatramin'ny farany. Ho avy Jesosy Kristy handova fiainana sy fitahiana, fiainam-pandresena, fiainam-boninahitra, azahoana antoka fa naizanaiza misy antsika dia ho zava-dehibe ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy. Rehefa mikisaka ny fepotona ny maha-olombelona, teraka ny zaza anankiray, dia indro fa nikisaka ny taona 20 taona ny ankizy anankiray, dia saika tsy dia hifantoka amin'Andriamanitra zany,
mikisaka ihany ny tantara ary matotra 30 taona 40 taona 50 taona ary ao ny fanterana dia mahagaga fa rehefa tonga amin'izany antanataona izany dia tsy manana todika iverenana intsony amin'ny lasa ireo izay tsy tonga saina ny amin'ny mahatonga azo zanak'Andriamanitra dia tsinotsinona avokoa ny lalam-piainany rehetra tsy manana antoka ho amin'ny ho avy mandrakizay izy izay manombatoba ny fisiny nandritra ny fahaterahany ka mandraka ankehitriny izay tsy mety miditra ao anatin'ny fiangonana izay antoko ny fiainana mandrakizay satria rehefa no adidina androany fa vato mihitsy ange ny fanorenana Jesosy Kristy mihitsy ny fanorenana ary tsy tokony hiala amin'ny fiangonana isika tsy tokony hanobatoba fotoana ihany koa ka hiteny hoe za tsy hivavaka androany tsy hery havana malala fa nisan'ny fanandramana ny ainanyity ramatoabe anankiray ity na marary izy na tsy marary raha mbola afaka mandeha ny tongotra dia tonga ny ampiangonana ary mahagaga fa rehefa tonga ny ampiangonana izy dia sitrana lasa fiainana izany ary rehefa tonga ny fotoana hafatesany dia gaga ny rehetra fa tsy afaka intsony ramatoabe io ny fotoana farany izay tsy nafany nakany ampiangonana satria tamin'ny fotoana herinandro talohany io dia nakany ampiangonana izy fa tamin'ity kosa dia izay ny fotoana izay nomen'Andriamanitra azy fa anamboarany ny fifantoany amin'Andriamanitra fa raha ho avy Kristy dia tsy haresy azy ny fiainantsy hita Andriamanitra ne andresy antsika ihany koa andresy lahatra antsika amin'ny lalam-piainana vaovao hitondra antsika ho tsara mandrakariva amin'ny fihetsika sy ny fitondrantena mifanaraka indrindra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka naizanaiza misy antsika re dia hiaraka amin'ny fiangonana ho feno fifaliana eo ambany fanatrehan'Andriamanitra ny mpiaino rehetra Andriamanitra ny fahasoavana hitantana antsika tsiraray avy ho feno ny fitarian'Andriamanitra mandritry ny lalam-piainana rehetra Andriamanitra ny fahasoavana mba antsika amen ry tompo be voninahitra sy masina indrindra ny an-danitro misaotra anao izahay satria taridalana feno sy azo antoka no nomenao anay ka nahatonga anay ainana anjara amin'ity androany ity fa sarobidy ary sarobidy mandrakariva ny firaisana tanteraka aminao Jesosy Kristy ilay vato lampy lehibe nampiorina izany fiangonana izany hanananay anjara fifaliana mandritry ny androm-piainanay ka dia ho tody soa amin'ny toetra mendrika indrindra ny mahazanak'Andriamanitra izahay mahatsiahy izay ankehitriny fa be dia be ireo tsy afaka manatona ny fiangonana noho ny toe-javatra maro samihafa ray malalo ingane ampiorina ny fanantenany ianao ka ninonina mety hisakana azy dia tsy voasakana kosa ny fefy fahamasinana ny finoana ary ny fanantenana ny eo anilanao meteza hitaridàlanay mandritra ny tontolo mpiainanay indray manomboko izao amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen isaorantsika Andriamanitra noho ny fitariany satria lavorary ny fotoana no lalovana teto Andriamanitra ny fahasoavana ny ombantsika mirary ny fanambinana izay omen'Andriamanitra mandritra ny fotoana rehetra indray izahay mankasitraka ary mankatelina mandra-peona tompoko